Salama tompoko, androany isika dia ndao arahiresaka ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao. Tsy namorasantsika amin'izany fa mahakasika ny fanaovana trafika an'ireo vehivavy izay nahondrana antsokosoko nikasa ho alefa any Kroasia. Ho alefa any Kroasia izay naika ampanaovana ampivarotena any Kroasia moa tena marimarina kokoa aminazy ity satria any misy ny atao ilay hoe proxénétisme sy ny maro hafa ireny. Ka izay no naiky hitondrany ity teratany vahiny ity ireto tovovavy roa malagasy ity ka tao Afrika Atsimo izy ireo no tratra ny mpitandro filaminana tany an-toerana dia avy hatrany nigazana ireo zazavavy malagasy miisa roa sy ilay teratany vahiny nitondra azy ireo teratany Allemagne moa izany. Fa miloha zay dia manasa antsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy manao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravona ny hevitra rehetra anaovantsika video manaraka eo. Aza dininy milike ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tangotangota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ya raha mahalala amin'izao fotoana izao dia sarotra ny fiainana ao Madagasikara ao. Ary mitaraina daholo sy ny rehetra manoloana izany fahasarotan'ny fiainana izany. Maro araka izany no lasibatra noho ny afitsoka izay asarotan'ny fiainana ao Madagasikara izay hanika misy amin'izy ireny no tafanaonao foana. Zavatra tsapa sy hita tato ato zay dia ny tombo ny firongatry ny tsy fandriampahalemana eo amin'ny halatra sy ny maro hafa indrindra fa ny asan'ny Jolahy. Eo ihany koa ireo isan'ny tanora izay minia miala fianarana dia ny tombo hatrany noho ny fahasarotam-piainana ka tsy mahita izay handoavana ny saram-pianarana intsony ireo ankabetsahany ireo ray aman-dreny. Etsy andaniny zay dia nanomboka ny taona 2024 izay nisiany confinement izay hitantsika iny dia hita taratra ao am-tapajorotserasera Facebook ao fa ny tombo nisan'ny mpivarotena indrindra fa ireo tovovavy malagasy izay manomboka hatrany amin'ny 2020 taona no miakatra no ahitana an'izany. Fa ny salan'isan'ny taona izay tena be mpanao an'izany mpivarotena izany hatreto dia eo amin'ny 2020 taona hatreo amin'ny 2020 taona no tena manao an'izay sera zay ao amin'ny Facebook ao. Ka io no tena lesoka izay hita ary ahitana taratra fa tena mihamafy ny fiainana amin'izao fotoana izao. Etsy andanin'izany ny fiparitahan'ny sary mamoafady etsy roa dia saingy hita ao anatin'izany avokoa ireo ankizivavy izay manao asa fivarotantena izay ka efa tsy hitan'izy ireo tsony ny azon'izy ireo atao hanika tafanao an'izany. Na ny mbola mianatra na ny efa tsy mianatra dia hita taratra amin'izao fa samy manao an'izay asa fivarotantena zay avokoa. Misy ny manao asa fivarotantena tena ankarihary ary misy ihany koa ny manao asa fivarotantena ankolaka. Ka io Facebook io no ataon'izy ireo fitaovana iray izay anaovan'izy ireo izany fivarotantenan'izy ireo izany. Ka misy amin'ireny mpianatra amin'ny université ireny dia minia manao an'izay satria noho ny tsy fahafahana sy ny tsy fahampiana izay alefan'ny ray aman-dreny nefa ny tovovavy dia mba te hanaraka lamody sy ny maro hafa hanika tafanaonao foana. Io moa zany tsy omena tsiny satria iaraha mahita sy iaraha mahalala fa tena mafy dia mafy ny fiainana ho an'ny malagasy izay monina sy miaina ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao. Mirongatra tsy izy etsy andanin'izay ny fidorohana zava-mahadomelona ny isan'ny mpisotro toaka moa mitombo isan'andro foana ka izay no mahatonga ireo tanora sasany lasa tafanaonao foana. Etsy andanin'izay mirongatra ihany koa ny asa fanolanana sy ny isan-karazany noho ny afitsoko ny amafy ny fiainana daholy no antony mahatonga an'izao rehetra izao hanika tsy mizotra amin'ny lalana tokony hizorany amin'ny maizy azy ny tanora tafanaonao foana amin'ny lalana izay tsy tokony hizorany. Maro ary tsy tambo isaina ireo tanora indrindra fa ireo tovovavy malagasy izay mitotototo mandeha mitady asa any ampitandranomasina any indrindra fa ireo zay mandeha any ivelany toy any amin'ny tany miarabo izay mandeha manao asa antrano sy ny maro hafa moa ny ankabetsahan'ireny tanora malagasy ireny. Tsy hoe tsy tiana ny hipetraka a Madagasikara ao fa noho ny tsy fananana mazaka maniraka ka izay no mahatonga an'ireny tanora malagasy ireny no lasa mandeha manao piasan'olona any ampitandranomasina any. Izay no atao hoe système d'esclavage amin'ny endriny vaovao. Eo ihany koa ireo tanora malagasy izay ankizivavy hatrany mandeha manambady any Chine any izay
manambady olona tsy sitraky ny fony izy ireo mo fa noho ny fitiavana vola sy ny fahasarotan'ny fiainana dia manaiky tsy fidina amin'izany resaka fanambadiana anireo olona teratany sinoa izay monina sy mipetraka any Chine any ka mandeha monina sy mipetraka any izy ireo. Io moa zany ho an'ireo izay manambady any Chine any dia vola be no azon'izy ireo amin'izany ka izay no mahatonga tanora malagasy maro ny ankizivavy izay miroboka mandeha manao an'izay contrat resaka fanambadiana zay any Chine any. Na ny mandeha miasa antrandro na ny mandeha manambady any Chine izay moa dia tsy maintsy antsokosoko foana no ialana any an-tanin-drazana any satria raha vao fantany fanjakana fa andehanao izany izy ireo avy hatrany dia migadra. Eo ihany koa ireo izay ankizivavy malagasy maro be no mandeha manao clandestin any Mayotte any ary ny ankabetsahan'izy ireny rehefa tonga any dia mivarotena eny amorontsiraky ny Mayotte eny no tena asa fiveloman'izy ireny fa any amin'ny ray aman-dreny izay monina sy mipetraka any Madagasikara izy no mandainga amin'ilay hoe miasa ary manambady aty Mayotte ety nefa dia ny sivifolo isanjato amin'izy ireny mbola tsy manambady no tsy miasa fa mandeha manao mpivarotena eny amin'ny sisin-dranomasin'ny Mayotte eny isan'andro vaky izao. Eo ihany izay fa misy ihany koa maneran-tany no ahitana an'ity tranga anankiray izay matetika hitantsika ity. Any anatin'ny filma moa tena matetika ahitavantsika an'ity tranga ity ary milaza foana ireo filma amin'izay fotoana izay fa nitsoahana avy tamin'ny tantara tena izy. Ireny hitantsika fanaovana trafika ana vehivavy isan-karazany ireny izay tena any amin'ireo any amin'ny faritry ny Latino mo tena manao an'izay asa fanaovana trafika ana vehivavy izay satria ny vehivavin'izy ireo no tena azo sokajiana vehivavy manja ka ireo no tena lafo any amin'ireny toerana fanaovana fivarotana vehivavy ireny. Tsy fidiny ireny vehivavy izay ahondrana alefa manao an'izay fivarotantena izay. Misy amin'izy ireny ara dia alaina antsokosoko ary tsy mahatsiaro tena mihitsy raha tsy efa tonga any amin'ny toerana izay amarotana azy ireo. Rehefa tonga any toerana moa izy ireo dia atsofoka anatin'ny trano anankiray lehibe dia ao anatin'io trano io vehivavy daholo no hitao misy amin'izy ireny no tsindromina amin'irony karazana rongony izay mampalemy irony na ihany koa rongony izay tsy mahatompo ny tena azy intsony irony amin'izay afaka anaovan'ireo izay mpangalatra azy ny tiany atao izany hoe afaka amidiny amin'ireo izay rehetra manana filana amin'izay. Ka tranga tahaka an'izany no tranga niseho tamin'ireto tovovavy malagasy anankiroa izay tratra tatsy Afrika Atsimo tamin'ity herinandro ity. Araky ny vaovao voaray dia tsy misy nahita ny fivoahany ireto vehivavy malagasy ireto ny tany Madagasikara fa izy efa tratra tany Afrika Atsimo ihany no fantatra. Vehivavy malagasy misy roa no saiky ahondra ny teratany Allemagne iray izay 75 taona tany Kroasia saingy tratra izy ireo rehefa nandalo tao Afrika Atsimo. Niatrika fitsarana tao Afrika Atsimo io teratany Allemagne io tamin'ny herinandro teo noho ny resaka fanondranana olona ity. Tao anatin'ny site de rencontre na tranonkala ampifandraisana no nahazoany ity teratany vahiny ity ireo vehivavy malagasy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ireto lasibatra ireto izay saika ny afara tany an-tranon'ny fivarotantena sy fidorohana zava-mahadomelina tany ivelany tany. Mbola tsy fantatra mazava moa hatreto ny tena anaran'ireo roa zay tratra tany Afrika Atsimo izay ary tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny tena fiavian'izy ireo any Madagasikara any. Fa araky ny fantatra fotsiny dia tovavy malagasy izy ireo ary nieritreritra sy nanofinofy ny hiaina sambatra any ivelany any. Kinanjo anefa tsy izany ny zavatra izay hiandry izy ireo any raha toa ka tonga soamantsara tany Kroasia izy ireo fa zavatra hafa ary mety tsy hiverina an-tanin-drazana intsony izy ireo raha vantany vao tonga tany amin'ny toerana izay nokasain'izy ireo andehanana io satria ny ankabetsahany ireny vehivavy izay amidiny ireo izay mpanao trafikana vehivavy ireny dia rehefa mikasa ny hody na koa handositra avy hatrany dia vonoan'izy ireo ka izay no mahatonga anireny vehivavy maro no tsy hita popoka mandraky tiany androany.
ka hoy izay avy tia mboatawata gasy ekenay fa tsara ny vola ary ny vola fitady ia raha mahita fa sarotra ny fiainana nefa kosa na dia tsara tahaka ninona ny vola ny aina tsy ananampiry ary mitandrema ihany ireo ankizivavy malagasy fa tsy izay vazaha rehetra miresaka aminao dia manana tanjona tsara sy hampamiratra ny ho avy ny fiainanao avokoa fa misy amin'izy ireny vazaha mba tsy dia misy apoka ary maro ihany koa ny vazaha izay manao afera maloto ka sao de ianao no ataony fitaovana eo ka melimelo hatrany fa ny ratsy sy kely lalana indrindra fa amin'izao fivoaran'ny teknôlôjia izao maro ireo escroc sy ireo zay mpanao asa ratsy no manjono ao anatin'ny tranokala isan-karazany ao izay sy zay ary tompoko lasy tompoko vavy ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany manasa antsika anao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetra nao antsika video manaraka eo aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matawata gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa